mazava tsara ny teny resahako resahanay resahantsika tao amin'ilay fivoriana niaraka tamin'ireo lay trésorier sy ny secrétaire mpiasan'ny commune reo niaraka tao amin'ny mpiara-miasan'ny commune rehetra tao amin'ny ben'ny tanàna tao le mpiara-miasa amin'ny akaiky tao ny lehiben'ny conseil municipal na ny président ny conseil municipal tao koa reo le délégué eny laza hoe tsara mampafantatra reo ny zavatra nisy ary zao tsika vao afaka miona satria anisan'ilay fahoriana ny tranga tamin'ny fahafatesan'ilay ben'ny tanàna Tim tany Ampefy ary ty laza amin'ny koa hoe inona ny antony nionako tamin'ireo le masivo tamin'ny latsinainy sy tamin'ny talata dia nanazava an'izay taminy ary nitondra ihany koa ny fanazavana ny antony tsy natateraka ny fankalazana ny tiako Madagasikara efa 10 taona ny orenana toy izay hoe tsy niankina velively tamintsika fa na dia efa nahazo an'ilay fahazoan-dalana ary tsika tamin'ny 17 ny volana Jiona dia nisotonon'ireo zany tamin'ny 17 ny volana Jolay ary voaray ny taratasy tamin'ny 15 ny volana Jolay dia napiakatra fitoriana isika dia nahazo rariny na gain de cause fa hoe miantona lay fandrarana zay nangatahany tiako Madagasikara ary mahazo manao malalaka izy zay ny fanapakevitra farany navoaka ny tribunal administratif zay natao teny Anosy dia nentina io lay didi-pitsarana io namenandrareo fa tsy nentina ndray intsony izy dia nilaza an'izay nanazava an'izay fa ny tena zavatra lehibe tena no resahana tao koa dia hoe roviana indray ary isika no ankalaza azy satria tsy tanteraka iny aloha dia izay hoe miandry fotoana isika miandry an'izay mamety azy fa hita fa tena diso fanentanana ny maro misy tamin'ireo olona avy any amin'ny province zay nanantena dia nanantena tokoa mba hiary fety amin'ny vahoaka eto Antananarivo tonga maro mihitsy izy ireo ary nanazava izy hoe zay tsy ilaina mihitsy ny etoana anay fa aloha zay ianao zay atongavana ihany ny etoana tamin'izy ireo dia ny sakafony sy ny trano nipetrahany teto Antananarivo dia tsy nentinody izy ireo ny latsinainy ariva sy talata maraina izy ireo vao lasa daholo satria nanantena izy hoe mbola nitoizy tamin'ny latsinainy dia andrasa aloha zay ny antony voriana androany tsy nisy fakividiana ve teo amin'ny mpikamana ny tiako Madagasikara avy any amin'ny faritra tao dia tao mihitsy ny fadisopalana tenany ary zay no tonga azy tsy nentiny ala teto Antananarivo hoe aleo aloha hienjo zay fanapakevitra farany anisan'ny zavatra lehibe zay hoe firaisan-kina fiombonana ary indrindrindrindra fanarahana zay toromarika zay tsorona aminareo fa tena nisy dia nisy tokotrany ny discipline ary voafehy tsara mihitsy ny toromarika zay menan'izy ireo tsisy ny OPF na dia nisy ara ireny fitrohana grenade reny na dia nisy ara ireny fanaovana provocation izy indray nanao provocation olona milahatra nanaraka azy zao no nitofiry ny gaz lacrymogène hiteny aminareo teny nivoakana Antananarivo sy Madagasikara ary ny any ivelany fa reo olona rehetra maso ivoa na solotenan'ny firenena hafa reo ary dia samy milaza hoe mba tsy rariny tsotra raha ohatra ka afaka nankalaza sy nanao izay congrès ny tany amin'ny faritra hafa ny HVM tany Tuléar ilay farany teo zay nataony tamin'ny volana Jiona zay tsy azo tanterahana milaza mihitsy tamin'izay fa hoe tsisy fihetsiketsehana azo atao mandritra ny volana Jiona nefa izy nanantanteraka reny congrès nataony tany Toamasina tany Fianaratsoa tsisy nandrara nizay anao azy Tim ny tiako Madagasikara dia tonga dia fefena le tsy avela hiditra Mahamasina naseho mazava tsara fa hoe io dia fananany commune urbaine Antananarivo ary nazavain'ny président conseil municipal tsara zany kanefa dia reny no zavatra naseho tsy izy ireo zay nivalintena ary mbola manantena ary manantena mihitsy sika rehetra hoe tsy maintsy ho avy le fotoana tsy hoela ankalazana azy indray amin'ny fomba tena azahoantsika lalana tsara sy ahafahantsika manatanteraka zany fa raha izao no mitohy eto Madagasikara vita trao ny démocratie fa dia anjakazakaindrareo ataony raha matahora daholo hosamborona ianao tonga avy la misambotra
za tsy emitra mihitsy ary tsy atapatra mihitsy anakely ary aiza angaty ho sambosamborona fotsiny zao ny olona manara-dalàna indray zany eto voasambotra fa ny mpandika lalàna avela fotsiny teny an'izany za de nilazanareo marina mihitsy fa tena nanome baiko an'ireo mpanaradia reo tamin'ny ala avy eo amin'ny kanotona hoe tongotsika de ny faravohitra ka raha nisy ary milaza fa hoe mafesy masakana an'ireo olona be da be amin'analindreo nareo nahita tsy teny maro de ireo le olona tsy mahalala na Antananarivo tsy mahafantatra intsony ny resaka politika zany fa ela be no adiny tany de milaza fa hoe malala ny toetrako izy malala ao izy azony aminao ny fahalalanao fa ny malagasy tsy azo avitana amin'izany Andriamatofilo misy an'le eritreritry ny CENI amin'le fifidianana ho avy hoe tokony ferana ny budget de campagne ahoana ny fieritreretanao sy ny fieritreretan'ny team amin'izay zavatra zao rehefa ifanarahana ny zavatra de tena ifanarahana ka rehefa izay ny fantatry ny CENI fa mety satria tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka daholo reo candidat reo na misy milaza azo manana ary na manana fahefana tena makasitraka satria loha ny vahoaka ijery mihitsy hoe tia na tsy ampy ary fitaovana sy ny vola am-pelantanany vita ny tiany vahoaka izy de loha izy ho lany amiko ry zany anontania tsisy olanamiko mihitsy zany nakely ary